sabbat. Certes, le sabbat il sera déjà commencé vers 18 heures, mais nous aurons une séance ensemble à 20 heures. Donc, je vous invite tous à vous connecter. Ce sera sur le même canal Zoom sur lequel nous nous connectons donc tous les mercredis. Euh, les 10 jours de prière vont se poursuivre avec 40 jours de prière. Voilà. Et pour en faire au total 50 jours de prière. Donc, gardons toujours cet élan et soyons motivés. Si nous avons 50 jours de prière par an, renouvelés de temps en temps, et toute l'année sera une année de prière. Donc, soyons bénis et prenez courage. Amen. Dia mbola mitohy foana zany ny folo andro ny prière izay mitondra ny lohateny ny priorité de la foi. Amin'ny sabata faran'ny volana 17 janoary dia ny après-midi dia misy énigme biblique izay ho atao dia ho an'ny bourgeon efa taona ka hatramin'ny enitaona, ny aventurier fito taona ka hatramin'ny 12, ny explos 12 ka hatramin'ny 15, dia compagnon adulte à partir de 16 ans, 12 taona, dia mba samy miomana daholo zany isika rehetra ao anatin'io tranche d'âge io fa isy après-midi énigme biblique. Tsy reraka izahay mamerina foana fa ny entana ao anatin'ny placard amin'ny lakozia dia iangavianantsika mba tsy ho ampiasaina ary ny zavatra rehetra izay an'ny tompontrano zany dia mba tsy ho kitikitiantsika.